Tivavaka sikariavana. Ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay eo midera sy manome voninahitra anao zay. Raha afaka miaona eto ankehitriny miaona aminao ary mianatra aminao koa. Fa te hisaotra anao lay lohan'ny fiangonana ary tompon'ny fiantsoana no ny te hirizanao ny mpanomponao nandritry ny fanomponany taona maro ary ankehitriny iroso amin'ny fisotondronono. Fahasoavana ho an'ny fiangonana tokoa ny fisian'izy ireo ary isaoranay anao zany ary zao herinandro ny fianakaviana zay atao zao mbola ho fahasoavana koa ny tokantrano tsiraray avy anie. Eto fovoanay ianao ry Kristy velonao ao koa dia mitenena araka ny fombanao aminay izay manantena mba handre ny feonao ka ny fanahinao masina anie ilay fanahy ny fahamarinana hitarika anay ho amin'ny marina rehetra ary ny hery ny teninao anie hanavao ny fiainan'ny tokantranonay amin'ny anaranao Jesosy, amen. Amin'ny fifaliana lehibe ry havana malala no iarabaninareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika. Izaho moa zany dia mampiasa eny ihany ny voambolana hoe Jesosy na dia ampiasaintsika betsaka koa zany teny hoe Jesosy. Amin'ny firana mantsika zao nge mampiasa betsaka ny Jesosy. Jesosy sakaizanay, maminy foko ry Jesosy, Jesosy mpity anay. Ny Jesosy ry havana malala dia tena ampiasaintsika tsara amin'ny firana FFPM. Mety mahazatra kokoa ny mampiasa ny Jesosy ary mety mahazatra nareo kokoa ny mampiasa ny Jesosy fa tsy maninona fa firanantsika daholo zany. Dia mitodika aminao Dr Rabarimanana nareo mpivady nareo menakavy miarabanareo minaran'ny tompo amin'izao dingana lehibe izao ka ilosoana amin'ny fisotondronono dia homarina tokoa ny teny manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra niarany asa tamiko dia mbola fomba zany fahasoavana zany mandrakariva ny ianareo. Ny lohateny izay nangatahana ary havana malala dia ny hoe tokantrano kristianina mitaizan'ny tanorany ho olombanona. Ny fanontaniana zany dia zao manao hoe tokantrano tohinona moa, tokantrano tohinona zany tokantrano mitaizan'ny tanorany ho olombanona izany, tokantrano tohinona. Malalaka dia malalaka ry havana ny valin'izany. Mamela hamitana ny vali teniko amin'ny valin'ny telo ihany. Ny valiny voalohany dia zao: ny tokantrano afaka mitaizan'ny taranany ho olombanona ry havana malala dia tokantrano manana an Jesosy Kristy ho modely. Tokantrano manana an Jesosy Kristy ho modely. Zay ny valiny voalohany. Tonga dia omeko daholo ny valiny telo dia raha adinonareo ny hafa tsy maninona fa mba tadidinareo izy ato-piandohana. Ny faharoa ry havana malala, ny tokantrano afaka mitaizana ny tanora ny olombanona dia tokantrano manana ny fiombonana ho filamatra. Tokantrano manana ny fiombonana ho filamatra. Ary ny fahatelo farany, ny tokantrano afaka mitaizana zanany ho olombanona dia ny tokantrano manana ray aman-dreny ho tompon'andraikitra. Tokantrano manana ray aman-dreny ho tompon'andraikitra. Ka ny fanoratana ny ray aman-dreny amin'izany dia ray aman-dreny. Le teraka zany no an-tsaina. Ny fanoratana kosa hoe tompon'andraikitra teny ray. Rehefa tonga eo manazava an'izany teny malagasy zany. Voresiko tsiraray zany zavatra telo zany ry havana malala. Hoe ny voalohany, ny tokantrano kristiana afaka mitaizan'ny tanora ny olombanona dia tokantrano manana an Jesosy Kristy ho modely. Ny tena fanontaniana mantsy ry havana malala rehefa miresaka tsika ny amin'ny hoe mitaizan'ny tanora ny olombanona. Dia inona marina moa zany olombanona zany? Ohatran'izy zany olombanona zany. Mahazo mitrandraka an'izany amin'ny lafiny betsaka tsika. Mandeha tsika any amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana rehetra dia manana famaritana tsika. Raha ohatra ka miresaka amin'ny tontolo kristianina tsika ohatr'izao. Randre Miadanarivo mpitandrina, dadan'ny paster Rahagala Randre Miadanarivo dia nitrandraka betsaka ny amin'izany maha olombanona zany. Nareo izay zokinjoky mitovy amiko zany zao fotsy volo mahalala an'izany hoe sikajiny dadabe, sekoly ny taola sy ny sisa zany dia tena miverina mihitsy ny hoe ohatran'izy marina zany olombanona zany. Fa raha mandeha lavidavitra kokoa amin'ny tantarantsika dia mijery ny mpitandrina Ravelo Jaune mpitandrina izay nandefa soratra be dia be mihitsy tany amin'ny gazety mpiangonana samihafa ny resaniny amin'izany hoe olombanona zany. Raha tsy resaka afa-tsy izany ao anatin'ny tontolo kristianina. Fa ohatran'izy ilay olombanona hijanona amin'ny soratra masina ry havana malala. Raha te hahitana teo olombanona tsika dia Jesosy Kristy ny olombanona. Zay zany famaritana fototra ao anatin'ny fiangonana kristiana. Dia inona ary ilay modelin'ilay olombanona atao modely ho an'ilay tokantrano? Sokafo ny baibolinareo ry havana malala. Ao amin'ilay andininy efa hainareo tsy enjery tsara fa tsy mampanonona manao teny averina ny Paoly fa mahatsara nareo zany. Ary satria tsisy Paoly andrasiny dia zany no teny zany.
lio koa toko faharoa filazantsara masina araka ny lio koa toko faharoa rehefa milazany amin'i jesosy ny soratra masina ry havana malala dia mamintina ny toetrany amin'ny fomba tena mazava mihitsy. Lio koa toko faharoa andininy faharoa amby dimampolo mamarina mihitsy zany ny toko faharoa ry havana malala. Zay mahita ka afaka mamaky dia andao eo vakitsika miaraka aminaran'ny tompo manao hoe ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso ity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Zay misy ry havana malala raha te hitaiza olombanona tsika dia Jesosy Kristy ny modely, ary ny modélisation an'i Jesosy Kristy dia misy lafiny efatra mazava tsara io. Ny olombanona zay manaraka an'i Jesosy dia mitombo inona aloha voalohany indrindra mitombo saina dia avy eo vao mitombo inona mitombo tena ara-dalàna tsara moa zany mahafinaritra mitombo saina aloha vao mitombo tena fa raha mitombo tena indray mantsy vao mitombo saina dia lehibe tsy aman-tsaina fa mitombo saina dia mitombo tena. Ahoana moa zany mitombo saina zany ry havana malala? Ny soratra masina ry havana dia mitarika antsika mba hahatsiaro fa sarobidy ny fahaizana sy ny fahalalana. Ny kristianina dia tokony olona mitombo saina, manana fahalalana, manam-pahaizana, zany izy ry havana malala. Tsy tafiditra mihitsy ao anatin'ny fampianaran'ny soratra masina ry havana ny valiteny ataontsika indraindray na dia vazivazy azy hoe ahoana ianao zao badolahin'Andriamanitra zao Andriamanitra tsy manana badolahy sy badivavy. Zany izy ry havana malala. Jesosy dia nitombo saina ka nahoana ianao zay mpanaraka an'i Jesosy Kristy no badolahy sy badivavy? Zavatra tsy afaka miaraka zany. Ary zany ry havana ny olombanona dia olona manam-pahaizana, ny olombanona dia olona mianatra, ny olombanona dia olona manam-pahalalana. Zany izy ry havana malala. Ary tokony eritreretintsika tsara zany fa tena ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra zany. Rehefa nampianatra ny amin'izany ny apôstôly Paoly ry havana malala tamin'ny kristianina tamin'ny Korinto dia nampatsiaro fahamarinana lehibe. Avadeo kely ny baibolinareo ry havana malala. Korintianina voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy faharoapolo. Korintianina voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy faharoapolo. Zay mahita dia miaraka mamaky amiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha amin'ny lolo-po dia aoko ho zaza-body ho azy, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoko ho lehilahy tokoa. Tena mahafinaritra. Amin'ny fahalalana kosa dia aoko ho lehilahy tokoa. Ka raha mitaiza tanora valona tsika zany ry havana malala dia tena tanora mianatra mihitsy, ary tokony ampirisihana hianatra, tsy mody mianatra fa tena mianatra. Zany ny zavatra tokony atao. Zavatra zany tokony hifampatsivantsika indray ankehitriny. Za dia mandeha betsaka tahaka ny filohanareo tamin'ny fiangonana loterana malagasy any ry havana malala. Za aloha tsy maharaka azy amin'ny fandehandehanana fa za mandeha io dia tena mampieritreritra mihitsy ny zavatra mitranga. Mandeha dia hoy ny olona amiko manao hoe président hoy izy manahirana mampiana-janaka aty aminay fa maninona ho zao ny valiteny ataony ndraiky nianarinareo zareo rianina hoy izy tsy manana korona BPCA kanefa lasa zao izy. Rianina tsy manana korona baccalauréat nefa jereo ny arenany. Zany zao ny maridrefy jeren'ny ankizy amin'izao fotoana zao. Zany hoe manjary midina ny lentan'ilay fianarana. Ary indraindray koa ilay tompona ndraikitra mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina no manamaivana ny fianarana. Manao mihitsy zay tsy hampianatra ara-dalàna ny tanora sy ny ankizy. Nandeha tamin'ny toerana anankiray izay tsy olazaiko anareo sao dia misy havanareo any. Dia hoy ilay président synodale par exemple, président hitanao ilay trano reto tsy eno tranon'ny université reo izy izahay taty ny olona eo anivon'ny fiarahamonina zany manam-pahaizana ny mpampianatra ny tompona ndraikitra zany any tanàna no nanao ny ezaka rehetra hananganana n'io trano io andrena ny université tena misaotin'Andriamanitra rangaty io ka ianao no teny an'izany président izy fa zao ny nahazo anay. Rehefa nisy olona anankiray ambonimbony zanaka ty faritra ty ihany izy nahitan'io dia zao ny fanontaniana ataony taminay manao hoe fina koa ty ataonareo manolonolona trano
fianarana be ity de zay namaloko ho an'ny ankizy ihany zao ny valiteny le olona président ozy izy kepoka ny anan'izany valiteny zany raha mpianarinareo ny ankizy izy indray mibado ambakainay zany nandehan'izany ary mbola velona ny le président synodale ny teny an'izany gagy ianao raha olona tsy avy eo amin'ilay faritany no miteny an'izany mba altazoko ihany olona avy ao vatona sonotry ny tany avy tao no mitemany hoe ino ty ampianampianaranao ty izy indray nibado ambakainay de gagy ianao hoe ahoana marina azany zany le toetsaina fa ny olombanina dia olona mianatra ary marina ry havana malala ny fomba fiteny sinoa anankiray manao hoe raha tiana potika firenena anankiray ianao raha tiana potika firenena anankiray ianao tsy mila mandatsaka bomba any amin'ny firenena ianao dia fa potika io poteo fotsiny ny fampianarana sy ny fanabeazanao dia potika ho azy io firenena io ary zany rehefa manjary tomony eritreretina tsara raha tianana olombanina tsika olona mianatra olona manam-pahalalana olona manam-pahaizana ary tokony ilofosantsika tsara zany ho an'ny fiainan'ny tanorantsika sy ny zanantsika ry havana malala za zany tamin'ny fotoana nandalovako voalohany tany Afrika Atsimo dia nareo mahalala fa any Afrika Atsimo zany Nelson Mandela ny olona malaza indrindra dia ny mirindrindrina ny soratsoratra samihafa dia hitako voahitako indray mandeha dia tsy adiniko intsony zany soratra anankiray teny amin'ny lalana teny zao ny teny nataony Nelson Mandela education is one of the most powerful weapons one can use to change the world. Ny fampianarana sy ny fanabeazana no anankiray amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaky indrindra azo anovana izao tontolo izao. Ary marina zany tiavana marina zany zany men'Andriamanitra tombontsoa nandeha tany Rwanda nanana fivoriana resosy ny raisam-pirenena tany Kigali zay dia ny zavatra voamarika ao any Rwanda misy taranaka anankiroa mifanila toeranao miresaka amin'ilay olona fotsy volo ohatranao bonjour monsieur comment allez-vous miresaka teny français tsara reo fa rehefa miresaka amin'ilay tanoran'olo how are you what's news zalahy miteny anglisy taranaka anankiroa samihafa reo dia hoe ilay olona nanazava an'izay tampo manao hoe io izy ny tsy ambaratelo no mifanosony Rwanda rehefa niakatra teo amin'ny fitondrana ny président Paul Kagame izay nifampitondra toy ny prête-à-pot amin'ny Tony Blair prime ministre britannika tamin'ny fotoanandrony dia niala tamin'ny rafim-pampianarana frantsay izy ary nametraka ny rafim-pampianarana anglophone dia niova ny tantaran'ny Rwanda ray manontolo izao ny fisondrotana tsy fanosona eto amin'io izy ny fampianarana sy ny fanabeazana no fitaovam-piadiana anankiray anisan'ny mahery vaika indrindra hanovana izao tontolo izao nanana tombontsoa taoriana ny fankalazan'Andriamanitra no fahadimapolo taona ny FJKM nasay ny havana koreana nitao ianao président mba mitsika ny Korea dia nandeha tany Korea Atsimo aho dia hoe ilay mpitandrina niaraka tampo hoe hitanao izy zao fanosona lesesao mba fantatrao izy nahatonga an'izao inona ho fanabeazana izy tamin'ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo taona ano izy dia mahantra tsy latsaka no Madagasikara nareo ankehitriny zay tena mahantra mihitsy mitsindroka fako mivaoka tsy zavatra vanina ao anatin'ny fiainan'ny firenena fa ny tombontsoa anay izy zao ny mpitondra anay nanao safidy manao hoe raisitsika ny tanana ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amin'ny firenena dia rehefa niraisy ny tanana izy nakarina sy zao mivokana azy izy mandroso ny firenena zany izy riavana malala pour ho faratatara daholo zany riavana malala karaha tianana olombanina tsika ny fampianarana ny tokony eritreretina tsara zavatra anankiray dia ny fampianarana zanantsika koa zany amin'ny lafiny anankiray andray zavatra anankiray faharoa Jesosy tsy nitombo saina fotsiny fa nitombo koa nitombo tena ny tombo vatana izy nidika teny hafa moa zany rehefa dika ny teny grika dia nitombo taona izy normal zany tsisy olona mihitsy hoe folo taona taloto zao rehetra valo taona indray tsy maintsy mitombo taona taontsika rehetra zany izy fa itsika mitombo taona hoe dia mitombo tena koa fa ao anatin'ilay hevitry ny fitomboana amin'ny tena riavana malala dia ny fahatserovana ny lanja ny tena ny fikajiana ny fahasalamana ny tena zany zany ao anatiny daholo ary raha tianana tanora valina isika tsy afaka anana tanora valina tsika kanefa taizana retina ara-dalàna zany za tsy milaza ny aretina azo avy amin'ny tontolo iainana sy ny zavatra samihafa fa ilay aretina avy amin'ny tsy fikajianao ny tenanao ohatra mandray ohatra tsotra aiza veko
ianao isaky mihinana tsy mihinana fa tsy mamy ary mamy be foana dia avy eo melehibe dia miakatra ny diabetinao izy ary nomenao tsiny ny gâteau tsia ny tenanao omena tsiny mba fatariny manao hoe tsy ilain'ny tenako ty dia tsy ataoko ianao mahalala fa tia makaramble io ihany nohaninao zany zany izy ny fitombona amin'ny tena dia fahaizana mikady zany ohatran'izany ko ohatran'izany ko efa zavatra tresy tsy azotsika elana moa zany zao ty andraisako feo anty fampianarana ty raha hitaniloko eto tsy azotsika elana so zany fa misy tanora miresaka tanora edy eo izy eo hatramin'ray sasamana eo ihany za milaza aminareo fa ny taranaka ho avy dia taranaka jamba satria efa voaprovo fa misy zavatra miantraiky amin'ny maso a io écran io fa tsy zavatra mandeha ho azy akory tsy mandeha ho azy mihitsy akory nefa hatramin'ray sasany maraina izy eo ihany ao amin'ny efitra aminy eo ianao fa mieritreritra fa matory izy inona akory matory eo ny tanoranareo mo tsisy manao an'izany fa zavatra tokony eritreretiny zany mba tena mahay mikajy ny fahasalaman'ny masony izy mahay mikajy ny fahasalaman'ny vatana izy ny apôstôly paoly manokana riavana malala miverany amin'ny paoly indray a dia nampahatsiaro antsika fahamarinana lehibe anankiray jano amin'ny korintianina voalohany toko fahaenina korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahasivy ambin'ny folo korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahasivy ambin'ny folo ny finoana kristiana rehefa miresaka ny amin'ny tena isika na ny vatana dia nanandratra azy amin'ny toerana ambony dia ambony korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahasivy ambin'ny folo ahoana voasoratra eo minaran-tompo ahoana ary no tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempoly ny fanahy masina izay ao anatinareo sady azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo ianareo zany izy ny olona vanona ny tanora vanona dia tsy maintsy mahatsiaro fa tsy tompon'ny tenany izy raha kristianina fa tempoly ny fanahy masina io ka kajiana tandremana kojakojaina mahatempoly ny fanahy masina azy ny vatana dia zany zany mila tandremana daholo amin'ny lafiny be dia be ao anatin'ny fiainana ray manontolo zany raha mamaky ny contexte n'io teny raisiko nareo eo amin'ny korintianina voalohany toko fahaenina io manomboka amin'ny andininy faharoambin'ny folo hatreo amin'ny andininy faharoapolo dia ny tontolo ny fijangajangana ny tena resahan'ny paoly eo ho hitandremy tsara ny tena dia ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny fijangajangana ka raha tianana tanora vanina tsika mikajy mihasy ny tenany dia mba ho tanora tsy mivarina ny fijangajangana zany zany izy mijano anatin'ilay contexte fotsiny ny ambana ny soratra masina fa zany koa nefa tsy zavatra mora akory tsy zavatra mora ny sary mihetsika jereny ny zanatsika ny resaka rehetra tao ny ohatra omeny ny fiarahamonina dia mampirisika ny zanatsika hiaina anatin'ny baranahany ara-pitondran-tena dia tsy mampaninona ny zanatsika ntsony ny hoe manana sipan-ray izy atao amin'ny fito ambin'ny polo hektara dia sipanakirare ary amin'ny rabiary velo ny tanoranao mo tsisy manao an'izany fa zavatra tokony eritreretina tsara zany fa tokony eritreretina zany tsy mampaninona ny tanorantsika ntsony ny hoe miaraka izy ary tsy mampaninona azy mihitsy na mbola tsy vady ara-dalàna dia efa miray fandriana sahady zany zany zao volotsaina voizyn'ny fiarahamonina misy antsika tsy mila me tsara velatsia amin'izany tsika tsy mila manafina tare amin'izany mody tsy ahalala zany fa zany izy tsy fantatra fotsiny hoe aiza mibetsaka zany izy any kely nanao fampianarana momban'izany tamin'ny toerana lavitra dia lavitra ndeha hoany dia hoy ilay mpitandrina président mbola tsy président tamin'izany mpampianatra reo tamin'ny faculté fotsiny paster izy avy ty mba manao fampianarana ianao ho avy ao inona nampianarina ouvririna daholo izy ny tanora rehetra ny mpianatra ry amin'ireo masera ny mpianatra ny CEG ny lycée sy ny ana rehetra conférence ho an'ny tanora eny ary ho dia nataoko ilay conférence dia nyresaka zao izy rakizy zao izy rakizy ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra ny firaisana fandriana dia ao anatin'ny fanambadiana ara-dalàna ihany fijangajangana daholo ny antsony ny soratra masina ny firaisana rehetra ivelan'ny tokantrano na alohan'ny tokantrano na ivelan'ny tokantrano efa miorona zay no izy dia mitandrinareo anaka va rehefa vita le fampianarako dia hoy le raha misia anankiray tany pastera misaotra ny amin'ilay fampianarana fa tena nanao fahadisoana be ianao losy ty marina
inona hoany ka ianao izy nanizy tena fijangajangana raiky izy zany alohan'ny fanambadiana na nivelan'ny fanambadiana ka zany ke tsy milaza afa tsy ny fahamarinana ampianarina fiangonana sy ny tenin'Andriamanitra iny mariny zany paster izy fa ny zavatra tsy fantatrao inona tsy fantatra ny zavatra tsy fantatrao ireo ankizy ny ainanao reo ny atsasak'ireo efa tany daholo losa dia ahoana ho raha mise tena tokony tohizanao rehefa ampianarina ozy izy hoe ka roatra efa tany izy dia ahoana ny toyiny dia hoe atamin'ilay raha mise zao izy eny diso azany ka zaho tsy mahalala ny tontolo iainareo atiako za tsy anana izy mbola hitoriteny aho arapitso satria sabotsy anao rehefa ampianarina dia nilady zany mbola hitoriteny arapitso dia ho avotako rahapitso le izy dia tonga tokoa nilady dia niteny tamin'ny ankizy nareo nanatrika an'ilay conférence akitetomalo hoa zao anjatra nalazaiko mona hoe fijangajangany daholo zay firaisana rehetra hivelan'ny fanambadiana ara-dalàna ka zao no izy rehefa tanynareo zay vita tany dia vita ka inona tsy molona zay reo ka zany azo iverenana tsony zay vita tany dia vita fa zao anaka hoa fa zao anaka mibebanareo efa fantareo zao ny sitrapon'Andriamanitra dia mibebaka nareo manatona an' Jesosy nareo dia mitemana hoe Jesosy mifona aminao zahay fa nanao ny tsy tokony nataonay dia mifona zay hoana izy dia rehefa avy mifononareo dia raiso ny fambiaran-keliko men'ny tompo araka ny zao natoko fahavalany 20 hoe izaho koa tsy manambeloko anao fa misy tohinao mana hoe ary amin'izao sisy zao aza manota itsony zany izy fa tsy avy mibebaka ireo dia mbola iverinareo rehefa avy eo dia zao izy rehefa avy mifoninareo raisareo ny fambiaran-keliko men'ny tompo lazao am'izay sipanareo rehefa mampiaraka nareo raharivana rahapitso hoe zao sy miray fandroina trony raha tsy vita mariazy dia rehefa mikizy mandeha izy zany tsy nahazo an'ilay fampianarana dia indri zany tsy anaiky tsony mihitsy za tsy anaiky tsony mihitsy efa mazava amiko amin'ny fampianarana tenin'Andriamanitra ka rehefa tsy anaiky indridi zao vitatreo zany ny amintsika fa dia tapaka treo ny fiarahana dia zao lazay anazy manao hoe rehefa hiala ianao dia miala fa za tsy hiala amin'i Jesosy zany anakao ny vahaolona kristiana zay no izy zay no izy ary zany zany le fitaizana valona mila omena ny tanora io tsy amin'ny lafiny zany fotsiny ihany fa amin'ny zavatra ironana betsika eto zao tontolo izao tsika rehetra miaraka miaina an'izany efa foiny isan'andro ny fampitosahany eo anivon'izao tontolo izao ny volotsain'ny fanambadiany miola mitovy fananana ny lahy samy lahy vavy samy vavy zay indrisy moa zany fa dia fantatsika rehetra fa maro ny fiangonana manerana ny tany no efa manaiky an'izany ara-dalàna dia manao an'izany fanamasinana fanambadiany lahy samy lahy vavy samy vavy zany indrisy zay moa zany mialatsira raha miteny hoe zay ny hevitsekemy zany dia nilaza mazava tsara mihitsy manao hoe tsia hatrany amin'ny foto-dalàna anay misan'izany ny fiangonana dia tsy manaiky fanambadiana ny fanambadian'ny olo mitovy fananana texte nefa hatrany amin'ny voalohany nahaterahana hevitsekemy zany ary tazonina sy ambaranay mafy zany na dia manafotoana ny sasany aza zay izy faly izy tsara tsy faly izy ratsy fa ny fahamarinana tsy azovaina ny fahamarinana tsy azovaina fa ny tanoratsika nefa tsy mandeha ho azy akory tsika sao dia mieritreritra manao hoe io tanora hitantsika miangona eo zy hitorahana io dia manaiky an'izamora foana tsy ho tsia mila mailo tsara tsika riavana malala mila mailo tsara tsika fa teto amin'ity Antananarivo reny vohitra misy fiangonana isaka ny elakelatra amin'ity no nentsonahy fa voalohana fitsekema tamin'izany président andao conférence momba an'ino momba ny homosexualité tena mbola tsy afaka anao an'izany rakizy tongava misy le président fa misy inona ho dia nitantaraina lozanke zay mivory amin'ny 4 ariva ny sabotsy fikambana tanora kristiana zany tsy lazaiko anao inona ny fikambana zay mivory sabotsy ariva amin'ny 4 amin'ny telo sasany ankizy efa vorivory eo tokotany mpiangonana izy rovavy mifanoloka amin'olotra zany nge lazako hoe dia gagy aloha hoe inona ihany aty aminareo fotsiny tsy manao an'izany ny ankizy fa mety eo masonareo koa tsy manao an'izany ny ankizy zany ngizy io ary za zany tena manana fifaliana mihitsy noho ny firalahiana sy docteur Barmanana fa noho ny amin'ny mahazava-dehibe ny teresaka tokantrano ity hoe mba manana fotoana indray aza ny tenenako indray mandeha indray
fa tsy mahazo mandromandromanina retina mihitsy sika fa nirivotra mitsoka eran'izao toy izao tena mahery vaika mihitsy tena mahery vaika ary zanaka ohatra ny endry ohatra ny anjelikely ohatrany io a tsy fantatra ao zay ataony any ambadika any ary dia mila mitanina any amin'izany tsika mila manomana olombanina manome haja ny tenany ny tenan'izay ho tempolo eo mifanahy masina tsy entina mendrika ny fijangajangana sy ny fiviliana rehetra eo amin'ny lafy mifananahana azo hitarina lava moa zany ry havana malala fa aleoa hijanona eo fa jesosy ny tompo saina sy tena ihany fa nandroso fity tamin'iza koa nandroso fity tamin'Andriamanitra eo zany ny tena ivo ny fampianarana ny fiangonana moa zany rano marina hoe ny olombanona dia olona mivavaka zay misy olona mivavaka dia tena mivavaka izy saingy tsy le mivavaka fotsiny hoe miditra am-piangonana izy mandray anjarany amin'ny sampana izy manao fitsikitsihana samihafa izy efa zavatra tsara zany fa tsy tokony ho afa-poan'izany tsika fa tokony ho tarintsika tsara izy ho tonga mihitsy amin'ny fahazonantoka sy ny fivelomana ny mahazanak'Andriamanitra azy mbola mijano iverina re amin'ny liko atoko faharoa rehefa mijery ny filazantsara raka ny liko atoko faharoa tsika ry havana malala dia misy zavatra tena mampieritreritra atsirovantsika an'izany zavatra hoe fotokelitry ny amin'ny mivavaka izany tadinareo ve ry havana malala rehefa niteny Maria reny Jesosy manao hoe za tao alahelo ny rainao ngodiny ray moa ny teneny nefa izy ny tena alahelo za tao alahelo ny rainao sy izaho nitady anao fa hoy izy taminy dia namaly Jesosy manao hoe ahoana nahoana no nitady ahy ianareo tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko aho raha raiko Andriamanitra inona zany zanany ahy tsy tokony ho afa-po mihitsy ny ray aman-dreny hoe ny zanako efa miditra am-piangonana ny zanako efa mianatra sekolilady ny zanako efa makalia amin'ny fikambana tanora sy zavatra tsy ratsy zany fa tonga amin'ny fanekena marina hivelona ny mahazanak'Andriamanitra azy ve izy fa Jesosy dia tena mahalala hoe zanak'Andriamanitra ho hatramin'ny fivelomana amin'ny mahazanak'Andriamanitra any ny tena tokony hamaika antsika ry havana malala zavatra mbola tokony eritreretina lalina zany zavatra resahako aminareo zany tsy ny fidirantsika am-piangonana masy na ny fidiran'ny zanantsika am-piangonana tsy ny andraikitra tazonitsika masy na tazoniny zanantsika am-piangonana no mamaritra ny fivelomany mahazanak'Andriamanitra azy tsy aho fa ny fivelomana amin'ny finoana marina ny ohatra mivandravandra indrindra amin'izany ry havana malala dia ny tantara ny tompoko lahy Jodasy Iskariota avadeo nge baibolinareo hoe Jaona toko fahaeniny filazantsara ka ny Jaona toko fahaeniny texte resahako matetika zany ry havana malala satria tena nikapoka mihitsy ny feritreretako Jaona toko fahaeniny dia ny andininy anankiroa mamarina ny toko fahaeniny io ry havana Jaona toko fahaeniny ny andininy fahafitopolo sy raiky amin'ny fitopolo Jaona toko fahaeniny andininy fahafitopolo sy raiky amin'ny fitopolo ahoana ny voasoratra eo aminarany tompo Jesosy namaly azy hoe tsy izaho va no nifidy anareo 12 lahy nefa ny anankiray aminareo aza devoly dia hoy Jaona manao an'ilay commentaire fa izy nilazany Jodasy zanaky Simon Iskariota fa izy io nilay efa hamadika azy hamadika an'i Jesosy zany nefa inona isany 12 lahy zany izy olona ny fampihinana ny manta sy ny masaka isan'andro tamin'i Jesosy Jodasy olona ny hain'ny fampianarana isan'andro Jodasy olona nahita ny fahaganaisy nataony Jodasy saingy Jesosy ny teny manao hoe devoly ianao ary so moa fa Jesosy mitena zany fa raha za mitena zany nga mivoatoraka voatabia zay misy fa Jesosy mitena zany dia ny zavatra hitantsika zany zavatra tena mampieritreritra hoy Jesosy izany mifidy anareo olom-boafidy nefa devoly asa soratra masina tsotra zany lazaiko anao zany tsy mila teolojianina lalitsaina traizako aloha voatakatra an'izany apôstôly nefa devoly doran'izany koa zany olona miditra am-piangonana nefa devoly mpiambana amin'ny sampana samihafa nefa devoly Jesosy hoany miteny an'izany dia eo zany tsika mila mitandra tsara mihitsy raha mitaiza olombanona ny zanantsika sika ry havana malala dia tsy ho afa-po mihitsy hoe miditra am-piangonana fotsiny izy miditra amin'ny sampana samihafa mandray andraiky fanatin'ny fiangonana fa tsy maintsy ho tomintsika azo antoka tsara manao hoe ivelomany ve ny mahazanak'Andriamanitra azy zavatra lavitra be zany le fiverina re amin'ny batisa sy ny teolojia amin'ny batisa mamelahatsiditra amin'izany mba tsy halava loatra amin'ny fampianarako fa
ny fivelomana ny mahazanak'andriamanitra ry havana malala no takiny Jesosy Kristy amintsika tsy ny anarana tazonina tsy ny andraikitra raisina tsy ny zavatra itsehoana fa ny ivelomana marina zany finoana zany amin'ny mahazanak'andriamanitra ary io zanak'andriamanitra io inona ny manamarika azy iverina ry amin'ilay Luka toko faharoa indray rehefa mieritreritra ny Jesosy tsika inona moa ny zavatra nitranga rehefa nirava ny fampomovavahana nody daholo ny olona rehetra Jesosy mbola tsy nody inona reny nataony izy moa zany avy any ambanivohitra miakatra dia hoe tanà vao miakatra ve ka mizahatany tsia taiza no hita izy tao amin'ny tempoly dia hoy ny andinina fahinana amby efapolo amin'ny lalany tompo ary rehefa afaka teloana dia hitany teo ankianjan'ny tempoly izy nipetraka taiza teo avoan'ny mpampianatra ka nanino niaina sady nanontany azy Jesosy Kristy liana amin'ny tenin'Andriamanitra raha te hitaiza taranaka vanona isika dia tsy maintsy hitaiza taranaka liana amin'ny tenin'Andriamanitra tia ny tenin'Andriamanitra zany zavatra mifanimotra tanteraka amin'izay ambarany salamo rehefa tsarotsika ny salamo fa 7:10 milaza inona ny arovany zatovo lalaka lehany tsy ho voaloto ninona fitandrema manaraka ny teninao ny fitandrema manaraka ny teninao dia tsy maintsy ho zany raha te hitaiza tanora mahita fitia amin'Andriamanitra sika dia tanora mahazo antoka ny mahazanak'Andriamanitra mivelona ny mahazanak'Andriamanitra azy ary tanora tia ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy mieritreritra tsara tsika miala tsiny ry havana malala amin'ny tompo fa dia samy manana ny zavatra haintsitseny moa za zany tena tsy mahalala mihitsy ny fiainan'ny fiangonana loterana malagasy na loterana eran-tany ko azy mila manaiky an'izany tsotra fa ny zavatra mitranga ndraindraiky mieritreritsika mitaiza ny tanorantsika atao anatin'ny fiangonana fa ny zavatra mitranga ndraindray ohatra hoe atokopira ohatra le sampany dia ny zavatra mitranga ndraindray dia hoe andao tonga daholo zany dia any dia voaliany aseo kely vavaka sy vavaka kely dia atao le vavaka kely dia raisa amin'izay partition do dia dodolo izy rehetra mianatry raha adiny roa le sampana fa tsy manam-potoana na tsasakadiny aza andinihana soratra masina ny anareo moa mandinika soratra masina ny tanorinareo fa any am'toerana sasany zany ny zavatra hitako tsy manam-potoana andinihana soratra masina dia efa mivory isan-kerinandro adiny roa farafahakeliny aiza nananantsika tanora vanona zanaka vanona loatra an'izany dia avana tsisy Jesosy Kristy aza ny ilany tenin'Andriamanitra mba hahavanona azy tsy maintsy mieritreritra indray tsika ny anjara toerana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny zanatsika mbola iverenako zany any amin'ny farany fa hitonga eo amin'ny farany Jesosy dia nitombo saina nitombo tena nandroso fiteta amin'Andriamanitra sy ny izy sy ny olona izany hoe ilay olom-banona tsy hoe olona mivavaka fotsiny fa olona ihany koa izay olona mateo ty eo anivon'ny fiarahamonina izay moa zany ny dika tenin'ny DM mateo ty eo amin'ivon'ny fiarahamonina dia mba olona mahay miaina mba mahay misaotra rehefa toloran-javatra mba mahay manao azafady rehefa mandika olona dia mba mahay miarahaba rehefa mifanena fa tsy vandravandroso ny omby zany izy ny anareo moa ny tanoranareo mahay an'izany tsara daholo fa zavatra mila eritreretina zany eo anatin'izao fiarahamonina zao zay naovana antsoantso manao hoe averena any am-pianarana ny instruction civique rehefa loza mihitsy tiany ty ny ray aman-dreny efa tataka ny vava amin'ny antso hoe izy amin'ny ohatrany tsy mandrenininy eto ambonin'ny tany mihitsy ny tanorinareo moa tsisy dia manao an'izany loatra fa tokony eritreretina tsara mahay miaina ve ny zanatsika mahay miara-miaina ve izy ahoana marina ny fomba hivelomana zany fahalalam-pomba sy anandry zany nandray tanora zao zany moramora anaka hoa tsy fantatra zay nahatezitra azy tamin'ireny teo kitakizy zao nenikefa azafady anaka hoa tsy akizy mitovy aminao akory ny reninao ny zanakareo moa tsisy manao an'izany ary soa ihany fa gaga ianao gaga ianao mba olona mahay miaina mahay manaja ray aman-dreny na ray aman-dreny miteraka na ray aman-dreny hafa mba olona mahay mifanaja mpiaramonina aminy olona mateotio ny vo mpiaramonina fa tsy vo miditra zany dia hoe miainga an'ray raha navalina tahotra daholo
tokony hotezaintsika ny zanantsika reafana olona mateotio ny vo mifiarahamonina olona azo iarahamonina fa tsy olona vo miditra dia vatahorandray inona ndray zao ny teneniny inona ndray dia amin'ny zavatra samihafa atao zao dia hitanao mihitsy hoe olona tsy vanona zany izy zany rehefa ny zavatra tokony eritreretintsika tsara mihitsy jesosy dia nahita fity tamin'ny olona nahay niara-monina izy ny olona nahita amin'ny hoe ty zazy ty manana fahendreny io amin'izay ifandraisana aminy tsisy anjely akory izy akoa moatsika no anjely na za miteny za mihitsy afaka miteny za reto anjely fa nielatra fotsiny tsisy tsisy anjely akory tsika tsy afaka hanana zanaka anjely raha teo tsika fa mila mitaiza ny zanatsika amin'ny fahendrentsika na zany azy mbako hity zany fahendreny zany ataoko fa ampy zay ry havana malala ny tokantrano afaka mitaiza ny tarana ny tanorana olombanona dia tokantrano manana an Jesosy Kristy ho modely Jesosy Kristy izay ny tombo saina ka mianatra tsara ny zanaka ary ampianarina tsara mba tsy diplôma sandoka no enti mandenderan'ny tanàna io dia mitombo tena salama tsara satria mba mahay mikajy ny zavatra tokony atao tsy manao zavatra tsy ampiheverana mahita fity amin'Andriamanitra ka mivavaka marina miaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy tia tenin'Andriamanitra ary mahita fity amin'ny olona ka mba olona azy iarahamonina amin'ny fahatsy olona hitan'ny olona manao tsy misy fahendrena zay ny voalohany iresaka amin'ny faharoa zay ho resako fofo tokoa fa tsy ho resako lava toy izay voalohany zay tadidinareo fa zao ilay faharoa teo tokantrano manana ny fiombonana ho filamatra tokantrano manana ny fiombonana ho filamatra rehefa nieritreritra ny tena atao amin'ny soratra masina ny amin'ny finoana sy ny fivavahantsika ravana malala tena mahavaliana mihitsy ny foto-kevitra na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao ny testamenta taloha moa zany ny tena nyvoyan'izany ao anatin'ny teolojia ny testamenta taloha manontolo ny amin'ny hoe ny finoana sy ny fanompona an'Andriamanitra dia zavatra iombonana ny mpianakavy dia tadidinareo zany zao ilay Josoa toko efatra amby roapolo andiny faha 5 Josoa efatra amby roapolo 5 tsy mila mamadika baiboly ny kristiana tsara rehetra amin'izany teny zany ahoana ho Josoa fa izaho sy ny ankona kosa hanompo an'i Jehovah zay izaho sy ny ankonako hanompo an'i Jehovah zay zavatra iombonana ilay fanomponan'i Jehovah tena iombonana mihitsy dia tsarotsika izany teny malaza ary amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:20 andiny faraika amin'ny 30 zany toko sy andininy mety manahirana fa ny teksta fantatry tsara rehefa nanontany ilay mpianatry fonja inona nataoko ahoana mivaly tenin'ny Paoly sy Silasy minoany Jesosy tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao satria iombonana izany famonjena sy finoana izany ary izany ny fiainana kristianina manao ny fiombonana ho filamatra ary rehefa mahatsiaro tsika ny tantaran'ny Kornelio amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 zany dia ny zavatra tena mahavaliana zao Kornelio dia lehilahy mivavaka fa rehefa tonga tao Petera novoriany daholo ny ankonany sy ny havany rehetra teo miaraka nandray amin'ny Petera ao anatin'ny fiombonana azany izy havana malala ny tokantrano afaka mitaizany zanany ny tanorana olombanina tokantrano manana ny fiombonana ho filamana dia tsy maintsy mieritreritra an'izany tsika havana malala tsika ve tena mbola mahakolokolo an'izany fiombonana zany miazakazaka be tsika zao amin'ny fiainana tena mirotoroto mihitsy dia matetika io fiombonana io ny tena simba tsy manam-potoana iombonana tsony ao anatin'ny tokantrano misy fotoana mba manam-potoana ihany tsika iarana misakafo fa io le lazaiko aminareo teo aiza veranga efa tonga eo dada eo neny eo ny akisy dia ny olona rehetra zany samy eo daholo ao anatin'ny sakafo dia mahateny izy mba ampiazao ny telefona iny ny zanaka reo tsy manao an'izany nieritreritra ny fotoana iaraha amin'ny sakafo mba fotoana iombonana rehefa dia samy miombika eo daholo midy eo daholo samy midy eo daholo tsy miresaka mihitsy fa samy miresaka amin'ny telefona samy miresaka amin'ny facebookny dia memerero sy ny adala io misy mitokantranonareo tsy mba misy an'izany azosoa ihany fa zany ny zavatra iainana eran-tany zao zany ny zavatra iainana eran-tany ary raha ohatra madiditra le akizikizy kely ny vahaolona mendray aman-dreny meny azy ny telefona dia eo izy ao sy misy dia niany dia fanana fotsiny ny vava ny sokatra syna vary fa nitsaina tsisy ao mitsy tsisy fa ndraindray koa tsy ny tanora ihany ny voafatro eo fa na ny lehibe koa azy mety voafatotry ny zavatra hafa
rehefa tehitenina izy dady ohatran'izao ny tany ampianarana mankina aloha fa mbola mijery télé dia aiza ny fiombonana amin'izany oloneny zao ny any reraka fa efa tiatory dia aiza ny fotoana aiza ny fotoana ahafahana miombona amin'izany tsy afaka anana taranaka vanona isika raha tsy apetraka ho filamatry ny tokantrano misy atsika ny fiombonana ka afaka mifampiresaka ny mpianakavy afaka miaino mifampiaino ny mpianakavy fa ny zava-doza teraka zany zavatra mitranga zany ravana manady zao ohatra le tanora zany te hiresaka izy amin'ny dada te hiresaka izy amin'ny eny hidada sahirana amin'ny telefony na amin'ny télé dia ineny sahirana satria reraka teatory dia tsisy sofina ihaino azy ao trano anivelany trano izy mandeha mitady olona ihaino azy ary le olona anivelany tsy manana ny fahendrena sy ny fitiavana azy tahaka ny anananao ray aman-dreny rehefa mibriko any izy eo nao mity andriamanitro ahoana ary ianao ny tokony nandray raikitra teo mba niaino ny zanakao rehefa tsy iaino ny zanakao ianao hiaino azy ny hafa rehefa tsy hanoro-hevitra azy ianao hanoro azy ny hafa ary izy no ilaza aminao fa tsara raky izay tokony ilana azy amin'izay fahalalànao ny sitrapon'andriamanitra nomeny ny hafa azy ihany azonareo ve zany ravako zany izy io tena tsy maintsy mieritreritra n'izany fiombonana zany tsika dia ao anatin'ny tarazo protestanta amin'ny tarazo protestanta ravana malala ny anankiray anisan'ny tena nolokoloana n'izany fiombonana zany dia ny fiaraha-mivavaky ny mpianakavy ny fiaraha-mivavaky ny mpianakavy fanontaniana tsy maintsy ataontsika indray zany ravana malala ao amin'ny tompo ny hoe miara-mivavaka ve nareo mianakavy manam-potoana raha-mivavaka ve nareo mianakavy nareo ravana dia mahalala mihoatrinoza satria nareo loterana fa Martin Luther dia mon père saingy rehefa lasa protestante izy dia nanambady ary nanana tokantrano ny tokantrano Martin Luther no nanjary tokantrano filamatra ho an'ny kristianina protestanta ary tao amin'ny tokantrano Martin Luther dia nanana fotoana miara-mivavaka mandrakariva azy zareo ary io no loharano ny culte familial protestanta zany izy fa gaga nefa nao ankehitriny tokantrano kristianina tokantrano protestanta tsy miara-mivavaka nareo no miara-mivavaka daholo ary tsara zany izy fa zavatra lehibe ny isainana zany dia avana malala zavatra lehibe ny isainana an'izany za zany mba nanontanytany satria nareo mahalala za olona nitondra fiangonana vao lasa foana fitsekema fa tsy tonga akory dia lasa foana fitsekema ntsambikina teo nareo ve anaka ao miara-mivavaka dia ohatra reo tamiko manao hoe pastera tamin'ny voalohany a nety le fiaraha-mivavaka satria za manao dinika mariazy dia manizingizina mihitsy velomy ny fiaraha-mivavaka mbola nareo mivady rery dia manokana fotoana nareo iarana mivavaka iarana mamaky baiboly zany izy isan'andro zany izy dia tamin'ny voalohany nety le izy pastera izy fa no nandeha ny fotoana tsy nety tsony fa nanino ao tsy nety ka le rangabe aso izy le raha matoy izy zany miazy le rangabe aso tonga miany izy reraka fa izy mivady atory tsy tsony fotoana le raha mivavako izy dia le rangandre manteny fa izy koa ny tena tsy nahatonga izy anio fa nanina hoe ka heritaona tatiro izy teraka rezaka oay dia lasa izy mampinoana any dia sady miesona dia tsisy fiaraha-mivavaka banina tsony zany zany zao zavatra mitranga any toerana sasany nanontany tokantrano hafa nareo ve ry havako miara-mivavaka tsy vanina le izy pastera izy inona hoany tsy mahavanina azy zay izy dia miainaka ny ao an-trano dia mba mifanaraka zay manao hoe rehefa hariva dia atao le fiaraha-mivavaka nresahan'ny pastera atao miara-mivavaka ataontsika fiara-mivavaka dia rehefa tena anao zay izy ny zavatra tena loza pastera izy zao tsy mety vololanina mihitsy zay dimy efa ny ankizy tarany amin'ny busany sasany mbola manao gory rangano mbola voatany amin'ny asany dia amin'ny akapobe ny roa foana zay na telo ny ao an-trano amin'le fotoana hoe anaovan'le fiaraha-mivavaka dia tsy tanteraka le izy pastera mba tsy mitovy ao amin'ny baibolitsika tsy mitovy amin'ny baibolitsika satria ny baiboly koa dia nylazan'ny tompo manao hoe naizanazy angonany roa na telo amin'ny anarako eo voany aho raha volona ho anareo le roa na telo ao an-trano io hoe volona iara-mivavaka eo jesosy atsy eo eo izy zany eo izy fa tsy izany akory mole rosy telo fotsiny zay fa ny anareo zany dia hoe ovainareo ny baiboly naizanazy angonany dimy complet dia voany tsy zany oa tsy zany no ambana ny tenin'Andriamanitra zany fa izy ovainareo ny baiboly zany dia hoy aho tamin'izareo ao anatin'ny fampianaran'ny fiangonana ho ary ataoko fa mitovy daholo ny fampianaran'ny fiangonana kristianina amin'ny ankapobeny ny tokantrano kristianina dia toy ny fiangonana kely
fiangonana kely teolojia fototry amin'ny tokantrano zany riavana malala zay tsy hovavahaka eto mba tsy ho lava efa lava sady azy zatra andresava ka zao no izy hoa io tokantrano io zay fiangonana kely no ivelomana ny maha kristianina atsika zany no mahatonga hoe ao amin'ny tokantrano io tsika miala mivavaka tahaka ny vavahantsika ty am-piangonana miaraka mamaky baiboly tahaka ny amakitsika soratra masina ty am-piangonana zany kely izy hoa e ka zany lojika anareo zany no ohatra mampieritreritra fa io ao amin'io fiangonana kely io dia manao nareo hoe tsy complet le dimy dia tsy vanina le fiaraham-bavaka ahoana ho any hevitrareo ana ka raha zany no ataoko ao am-piangonana ahoana ny hevitrareo ataon'ny paster ahoana izy zao a eritrereto ty fiangonana misy antsika ty zao misy olona 500 a 500 dia rehefa tonga ny lady maraina dia irako ny dekona andany anareo dekona malala isany isao reo olona tonga ireo dia miverina ny dekona mare reo olona tonga ireo paster dia 500 amin'le 500 tokony to zany koa satria tsy tonga ny 500 ndeha mody daholo zany ke ho nataonareo e tsy complet zay dimy dia tsy ataonareo le fiaraham-bavaka ka natao ka ny fiangonana zany tsy complet le 500 membro amin'le fiangonana dia ndeha mody daholo ahoana ho ny hevitrareo aiza kosa paster zany hoe ataonareo ohatrano io zany hoe ny olona rehefa tsy hanao le fiaraham-bavaka dia mitady fialantsiny motramotra koatran'izany rehefa tsy hiaraham-bavaka fotsiny dia milaza masika avy amin'ny tena zany milazanzava misy fotsiny azonareo hitarina be debe ny fialantsiny rehetra momba an'izany fa raha ty hanana taranaka vanona isika velomy ny fiaraham-vavaky ny mpianakavy velomy ny fiaraham-vavaky ny mpianakavy ary nisan'andro ny tsara indrindra nisan'andro ny tsara indrindra ravana mara mbola azo zavaina lava zany hoa fa tokony hamarana fa fantatra fa tokony hamarana zao hitra amin'ny zavatra fahatelo farany ara ny tokantrano kristianina afaka mitaizany taranany na ny tanora ny olombanona dia tokantrano manana an Jesosy Kristy ho modely zay ny voalohany ny faharoa ny tokantrano afaka mitaiza ny tanora ny olombanona dia tokantrano maninona ravana malala manana ny fiombonana ho filamatra ary ny fahatelo farany ny tokantrano kristianina afaka mitaiza ny tanora ny olombanona dia tokantrano manana ny ray aman-dreny ho tompona andraikitra ray aman-dreny tompona andraikitra dia eto ray aman-dreny vanitelo tsara zany le izy zany hoe le ray aman-dreny niteraka no tena ambaraka izy zany zao le ray aman-dreny mantsy rehefa soratanao amin'ny tsipelina malagasy ankehitriny teny ray dia milaza ny olona hafa rehetra eo amin'ny toeran'ny olona afaka mitaiza sy manabe kanefa tsy niteraka ny mpitandriny zany ray aman-dreny dia teny ray nanoratana azy ny mpitondra fanjakana ray aman-dreny ny mpampianatra ray aman-dreny fa tsy reny akory ny resako eto fa ny ray sy ny reny niteraka ary tompona andraikitra izy ka le tompona andraikitra ao soratana teny tokana zany hoe olona anankiray zay raikitra biby eo amin'ny zavatra anankiray fa tsy eo koa hoe nisy tranga anankiray manokana dia izy ny natonga vaky ny vilia izy ny tompona andraikitra tamin'io any saka satria ny saka nandeha dia vaky le izy dia tompona andraikitra fangimianto izy amin'izay fotoana zay fa ianao ray aman-dreny raikitra biby ianao ao anatin'ilay tokantrano le Deutéronomie toko fahaenina teo ry havana malala no andeha hiverenana kely tao am-pamarana ary Deutéronomie toko fahaenina Deutéronomie ary tokony tadiny zany fanononana an'izany fa za ohatra mandray olona indraindray miteny Deutéronomie sisy an'izany ny baiboly Deutéronomie toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahaefatra moa ny vangitsika teo fa jereo ry havana malala ny andininy fahaenina fotsiny ahoana ho izy aminarany tompo ary aoka ho amponao zao teny andidiko anao manio zao dia ahoana indray ho ny fiandohan'ny andininy fahafito dia ampianaro tsara ny zanako zany iza zany no asaina hoe manana oam-po le teny andidina le ray aman-dreny io feheza teny amin'ny andininy fahaenina io zany dia azo vakina amin'ny hoe aoka ho amponao ray aman-dreny zao teny andidiko anao zao ka rehefa azonao ampo tsara ny teniko ny tompo dia ampianaro ny zanakao amin'izay zany izy ary zay le ray aman-dreny tompona andraikitra ry havana malala ny ray aman-dreny tompona andraikitra dia ray aman-dreny mandray ho an'ny tenany aloha le fitiavana an'Andriamanitra ray aman-dreny mandray ho an'ny tenany ny tenin'Andriamanitra fanontaniana tena ngezabe moa zany tena marina ny fitiavana an'Andriamanitra ve za ray aman-dreny tena marina ny fitiavana an'Andriamanitra ve sy ny teniny zaho ray aman-dreny tsaroako za mivazivasy nodony zany lita kely avy nianatra sekoly lady toy izy mantsy dada nianatra sekoly lady zay tsara lety zany fanontaniako any dada iza kay zany
Sodoma sy Gomora. Dada izy ake zany Sodoma sy Gomora. Toerana ialava ilay tsy mahalala zany fa izy mivady zany. Dia raha zany ny fahalalan'ilay ray aman-dreny soratra masina, aiza ny ahafahany nitaizany zanany? Aiza ny ahafahany nitaizany zanany n'Andriamanitra? Zany izy ilay avana marana. Nareo mo mahay soratra masina daholo ary zavatra tsara. Zavatra lehibe ilay avana malala. Ny hoe ray aman-dreny tena mahay soratra masina. Mahay soratra masina. Tia ny soratra masina, manana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fony sy ny fiainany. Ka tsy ny ankizy indray ny teny hoe data sao dia mba tsy mety zany. Manjary le ankizy indray miteny zany, avy ela tirolita. Ahoana dada, ndeha lahy mividy sigara. Dada iny, ndeha lahy mandeha sao dia voadariko io. Dia raha dada ohatran'izany no hitan'ny ankizy. Dia aiza moa ianao nataranaka vanina? Aiza ianao no nataranaka vanina? Na tsy miteny amin'ilay ankizy le rangafa miteny amin'ilay ramatoavady. Ora fotsy vidy amin'ny fisaka. Zany izy. Dia miteny ilay ramatoa, ny fahasalamana fa io ve dada dia mbola nanana ihany. Andama teso. Ilay ramatoa mijaikojaiko moramora. Zany ny sary hitan'ilay zanaka ohatrany eo. Hanana taranaka vanina izy tsika amin'izany fomba zany. Zany nambara soa, tsy maintsy ray aman-dreny tompona andraikitra, mahatsiaro raikitra didy amin'ny fijoroana ohatra tsara ho an'ny zanany, amin'ny finoana an'Andriamanitra, amin'ny fitondrany tena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona antsika ravana malala. Ary tsy tena mora mandrakarivo zany. Tsy tena mora mandrakarivo zany ravana malala. Kanefa zany no antso n'Andriamanitra amintsika. Tena ray aman-dreny tompona andraikitra mihitsy. Amarana azy ny fahadisoana lehibe indrindra ataon'ny taranaka ankehitriny, sika ray aman-dreny, za ray aman-dreny koa, dia ny antsoina amin'ny teny frantsay hoe la démission des parents. Manao démission ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Zay. Ny ray aman-dreny manana mission kanefa manao démission. Zany zavatra mampalahelo. Ary hitantsika io hitantsika ny vao fiarahamonina. Alefa ny ray aman-dreny avy any ny zanany mianatra sekoly alahady. Dia rehefa tonga ny trano ilay ankizy ka madiditra, dia hoe ina fotsiny ary nataon'ilay mpampianatra sekoly alahady ireo mbola maditra ihany ny zanako. Dia gaga ianao. Ny mpampianatra sekoly alahady tsy mandray ny zanako afa-tsy adiny iray na adiny roa raha be indrindra isan-kerinandro. Ny zanako any aminao 7 andro amin'ny 7 andro, afa-tsy ny adiny roa amin'ny mpampianatra sekoly alahady. Raha maditra ny zanako, maninona ilay olona mandray azy adiny roa no menao tsiny. Dia gaga ianao. Nareo moa tsisy manao an'izany. Tokony eritreretina tsara zany. Ianao manao démission amin'izy. Alefa mianatra amin'ny sekolim-piangonana ilay zanany. Io tena sekoly kristiana izy mahafinaritra. Dia andrasany ilay zanany no hitaizan'ilay zanany ihany. Dia mety manam-pozitra sekoly kristiana io. Mbola jolambotoko kely ihany ny zanako. Ny adalanao. Ny ray aman-dreny tsy mahazo manidika namlizana amin'izy. Ny soratra masina dia milaza fa ny ray aman-dreny ny tompona andraikitra voalohany ny tren'Andriamanitra ny amin'ny fanabeazana ny zanany amin'ny finoana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Zany raha mitovy ny baibolitsika. Raha mitovy ny baibolitsika. Tsisy olona mihitsy tsy azonao ahilika any amin'ny pastory io, tsy azonao ahilika amin'ny tompona andraikitra ny sampany io, tsy azo ahilika amin'ny mpampianatra io, sekoly alahady, tsy azo ahilika amin'ny mpampianatra ny sekolim-piangonana io, tsy azonao ahilika any andraikitra ao ray aman-dreny. Fa na tsika manaiky tompona andraikitra dia anana taranaka vanina, na tsika tsy anaiky tompona andraikitra dia anana taranaka tsy vanina. Safidy io ray aman-dreny malalako isany. Safidy io. Dia anjarantsika mieritreritra an'izany. Nampianatra lava mihoatra ny mahazatra nareo ary havana malala. Ary raha tsy rono hoe lava loatra zany dia mamela leniko fa fantatra izay ataoko. Misaotra ny tompo afaka anjaran'izany taminareo. Ny ananako fifaliana dia satria miombona amin'ny rahalahiko fa ny ananako fifaliana koa dia satria amin'ny fahatsiarovana mihitsy, amin'ny farisian-dahatra lalina fa ny tokantrano no sela fototra. Azonareo ve zany teny malagasy zany? Sela fototra, cellule de base ho ianareo zanaka frantsay. Iorena ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Raha tsara ny tokantrano, tsara ny fiangonana. Raha tsara ny tokantrano, tsara ny firenena. Fa raha tsy vanina ny tokantrano, tsy vanina ny fiangonana. Olona mpiteny ratsy any an-trano any, aty amin'ny fivorian'ny mpiangonana avy izy voaka ny teny ratsiny. Nareo moa tsisy miteny ratsy mihitsy ny olona aty am-piangonana fa zavatra tsara zany. Fa avy any amin'ny tokantrano iny manomboka. Io olona isaky ny vory zao mandindra raha miady foana fototra ny tanan'akanjo. Satria any an-trano izy zany efa mifanondra zareo. Vao misy an'izao pia. Dia aty am-piangonana koa piarana ilay izy.
ianareo milamina tsara ny fiangonana tsisy an'izany mihitsy dia zavatra tsara zany zany izy ny tokantrano ny saila fototra na ho an'ny fiangonana na ho an'ny firenena zany ny fifaliako afaka anjara taminareo ty fotoana sarobidy ty ary dia ny fanahy masina zay nanazavanyzany tampoko any hanoratra zany eo am-ponareo hananantsika tokantrano kristianina tokoa hahataiza tokoa ny tarany tanorantsika olombanina fa rehefa vanina ny tanora dia vanina ny firenena ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen.